Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity talata fa 10 volana septambra ity misotraan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray ary faly manona ny fahasoavan'ny tompo aminao indray izay manaraka tsy tapaka ny fianaran'ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny dirantsika ny amofinaina an'io dia tiana ihany koa ny mirary soanao hatrany ary indrindra mba hitohizan'ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra eto azahoanao hery. Vavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny atra sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomena an'izao marain'izao indray ahafahanay mandray ny fahasoavana. Misaotra anao ihany koa satria tsapanay fa zava-dehibe ny fisianao ny fiainanay dia rinao ny mba ovoaova tokoa ny izahay. Ka tsy atsaro ho diso fijery ny aminao fa ahatsapa mandrakariva ny fahasoavanao. Tenena tompo fa voniko iainanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe izay tena ilaina azahoana famonjena. Nalaina amin'ny Efesiana 5:5 manao hoe fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Amen. Baikony ny fahazavana mba amirapiratra eo amin'ny aizina sy ampazava ihany koa ny sain'ireo rehetra izay mibanjina azy. Dia izay tian'i Jesosy tokoa izany, izay maneho finoana izay tsy mihozongozona sy mahatoky anazy. Mamirapiratra ao amin'ireo efitrefitry ny saina sy ny tempolin'ny fanahy ny fahazavany. Feno ny fahazavany fahalalana ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy ny fo ary amin'izany no hananana fahaiza manavaka ara-panahy. Mandray fahazavana lehibe kokoa isika rehefa milefitra ny tsitsapoa amin'ireo porofon'ny fahamarinana ary mandeha amin'ny fahazavana izay mitsilo ny lalantsika. Amin'ny alalan'ny herin'ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra no ahafahantsika mandroso tsy miato ao amin'ny fahatakarana ara-panahy ary arakaraky ny ifakafantaran'ny olona anankiray akaiky kokoa amin'i Jesosy Kristy no hitondrany ihany koa ny namany amin'ny ao anatin'ny fanajana sy ao anatin'ny fahamarinana. Efa nianatra tamin'i Kristy izy ary manaraka ny ohatra izay nasehony amin'ny teny sy amin'ny asa. Amin'ny finoana manko no hananany firaisana amin'i Kristy. Nivavaka ao amin'ny firaisan'ireo mpanara-dia azy tokoa Kristy dia io firaisan'io no porofo andresy lahatra an'izao tontolo izao fa efa naniraka ny zanany mba hamonjy ny mpanota tokoa Andriamanitra. Manompo amin'i Kristy tokoa manko isika, zasy anao anatin'izany amin'ny fifanehoana fitiavana marina, fifanehoana fitiavana madio ihany koa ary fifanehoana fitiavana masina. Ireo izay voafidy hanana fifandraisana amin'ny sahan'ny tompo dia tena tokony hanana fanoloran-tena, tokony ihany koa hanana fandavan-tena ary indrindra hanana fahafoizan-tena. Tokony hiaina tsy arak'izay mahafinaritra ny tenantsika akory izany isika fa hiaina ao anatin'ny fanaovana ny sitrapon'ilay mpampianatra antsika. Ireo manko no hanome voninahitra ny sahan'i Jehova. Fototry ny famonjena tokoa ny fahalalana an'Andriamanitra sy Kristy. Verivery foana manko ny andro izay tsy hanarantsika bebe kokoa ny momba ny fahamoram-panahin'i Kristy sy ny fanetrehan-tenany. Azo ny fanebiazana ambony indrindra ireo izay mianatra ny Kristy ary amin'ny finoana sy ny fiankinana amin'ny fahasoavany irery ihany izay mahavonjy no hitomboana amin'ny fahalalana sy hitomboana ihany koa amin'ny fahendrena. Ireo izay novonjena dia tsy maintsy manao ny andraikitry ny isan'andro ny handray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ny tsy hazona an'izany ampitiavan-tena fa ahafahana mizara izany fitahirizana ihany koa ho an'ireo izay mifandray aminy. Ary ianao anatin'izany antsony ianao mba hizaran'izany fitahirizana ho an'ny hafa ary ihany koa hanampy an'ireny olona ireny ahazo fanabeazana mikasika ny zavatra ara-panahy. Irina tokoa mba hiaina tahaka ny mpandresana isika. Amin'ity maraina ity dia tsarovy fa na dia tao anatin'ny aizina ary isika fahiny, tsarovy fa efa mazava ao amin'i Kristy isika amin'izao fotoana izao koa tokony handeha tahaka ny zanaky ny mazava. Amen.
ianay tsara indrina zay an-danitro misaotra anao izahay fa mbola paitsahivonao tokoa ny amin'ny fahasoavana lehibe zay nomenao anay. Tompo ampianaro izahay tsy hiverin-dalana ho amin'ny fahamaizinana fa andeha tokoa ho amin'ny fahazavanao satria efa zanaky ny mazava tokoa izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.